Filoham-pirenena voavidim-bahoaka Andriamatoa Rajaonaramapianina ka ho tompon'ny fanapahan-kevitra feno fahendrena amin'izay Prime Ministra vaovao hitantana ny gouvernemanta hoy ny Prime Ministra Lefitra misahana ny fampandrosoana sy ny fanajariana ny tany tamin'ity andro androany ity laviny moa ny fanazavana na ihany koa ny feo miely fa isan'ireo mpanao politika mety ho atolotra ho Prime Ministra ny tenany. Isan'ireo anarana mpanao politika voatonona ho tendrena ho Prime Ministra amin'ny gouvernemanta vaovao iforona tsy ho ela ny Prime Ministra Lefitra misahana ny fampandrosoana sy ny fanajariana ny tany Reboza Julien. Voalaza ho tsara toerana amin'izany tena noho izy akaiky ny fitondrona teteza mity izay nipoiran'ny filoham-pirenena voavidim-bahoaka. Raha jerena araka ny fifandanjana ara-paritra dia everina ho mety amin'ny koa ny toerana noho izy avy amin'ny distrikina Amboasary Atsimo raha toa ka avy eto arivo ny filoham-pirenena Rajaonaramapianina. Nambarany androany fa tsy mbola nahazo fiantsoana mahakasika izany ny tenany ary anjarany vondrona politika nahazo ny isa maro indrindra eo anefina ny teny mera-pirenena sy ny filoham-pirenena no manapaka an'izany. Tsika tsy ho sarasaraha ny resaka politika ohatr'izay fa alohantsika sambo tony hilamina hiandry zay vokany zay voatendry ny filoham-pirenena Rajaonaramapianina eo dia Prime Ministre tsika mianakavy. Fa manomboka mandreraka le gazety mpanao gazety ato aza soatinareo tsony Reboza Prime Ministre tsisy ny tenenana zany le olona fa ny riko dia Reboza vice be aménagement azaiko salo mbola ho azo. Vorolanina teto amin'ny CCI vato androany ny fianakaviam-ben'ny Prematura Lefitra misahana ny fampandrosoana sy ny fanajariana ny tany ny fampiaraba noho ny fahatrarana ny taona vaovao 2024. Fotoana izay nanaovana tatitra raha teo ny zava-bita tamin'ny taona 2024. Mahatratra 1,70 sy 700 sy 7,000 sy 900 Soloaety sy 2,70 sy 700 tapitrisa sy 5,000 lavitrisa izay famatim-bola izay nozaraina tamin'ireo vodiparitra itinjaram-pahefana na kominy izany na faritra mba ahafahana manampy ireo tantana azy ireo amin'ny foto-drafitrasa samihafa ary maro ny nahazo famatim-bola ty voatanisa efa fa eo ny nanapitsika ny fanamboarana sekoly ny tsena braokotany braokomina lalana braona zandary hôpitaly tanotokon'olona na toadrano kanja filalaovana sy foto-drafitrasa samihafa izay mamaly ny filana avy amin'ireo rata mangaika ny ministera na fitatana ny orivon'ny faritra sy ny komina izay nahatonga ny fangatana izany hoe misy eo amin'ny 20 izy ireo. Andala mpamolavolana ankehitriny ihany koa ny paikady nasionaly fanarenana momba ny fampandrosoana. Mahakasika ny tetika asa lalan-kely dia efa miditra amin'ny andininy faharoa amin'ny asa ny Prematura Lefitra misahana ny fampandrosoana sy ny fanajariana ny tany amin'izao fotoana izao. Momba ny fananantany dia nisy ny fizarana karatany, ny fanavaozana ny bokotany sy ny fizarana titra nisy hatrany amin'ny 9,700 sy 1,000 ariary.